Fariteny etsy Analakely na ilika sy noroany commune Antananarivo renivohitra. Ponao Ampasindava Nosy Sakaty tsy manaiky ny fanesorana azy ireo amin'ny taniny. Fivoriana anaovan'ny Cité Randriana Solonyaiko tatitra tsy nomeny OMC Toliara alalana. Voasakana tsy azo anatanteraka famiriam-bahoaka ny solombavam-bahoaka sy teny Randriana Solonyaiko raha nikasany ianao tatitra amin'ireo vahoaka ny Toliara ao amin'ny fokotany Anketraka Rapitso lavina ny fangatahana fahazondalana nataon'ity solombavam-bahoaka ity raha ny fanambarana nataon'ny teo anivony OMC Toliara. Voalaza ho anto ny fanakanana ny hetsika ny hitandrona ny filaminana ny antoerana. Ahina mantsy ny mety sy ny fanararaotana amin'ny famiriam-bahoaka izay teraka korontana raha ny fanazavana. Taoria ny fivoren'ny OMC moa zany izay nataonay tamin'ny maraina dia mampafantatra zahay ny vahoaka ny Toliara manontolo fa tsy nanome fahazoana alalana hanaovana anatanterahana izany famiriam-bahoaka na fihetsiketsehana zay. Ny antony moa dia tsotra fotsiny satria iarahantsika malala fa vao tsy ela akory tsika dia ny aina ny savorovoro noho ny fanatanterahana ny fihetsiketsehana zay tsy nahazoana lalana. Zany savorovoro zany dia nisy faratra ny mpitany filaminana naratra ihany koa ny amin'ny mpanao fihetsiketsehana ireo. Noho izay antony zay mba ataotsika hoe ampanjakana ary hitandrona ny filaminam-bahoaka ary tsy vitan'izay ihany koa fa maro ny renseignement ny atontam-baovao voarainay fa mety hisy fanararaotana amin'ny fanatanterahana zany famiriam-bahoaka zay ka araka ny fomba fitenitsika malagasy dia hoe aleo misoroka tozay mitsabo. Voalaza ihany koa fandray ny fiaonambe ny tanora Afrikany ny Toliara ny 17 ka hatramin'ny 18 ny volana Aprily ho avy izao ka ny fandraisana izany no mila vononina teny izao. Handray ny fiaonambe ny tanora Afrikana mikasika ny toe-karena manga isika ato anatin'ny faritra tsy mandrefana zay ho tanterahana manomboka amin'ny faha 17 ka hatramin'ny faha 70 volana Avrily ho avy izao. Ka ataoko hoe tombotsoa ho an'ny vahoaka ny Toliara, tombony manokana ho an'ny faritra tsy mandrefana ny handraisantsika an'izany forum zany. Dikan'izay dia mila fitoniana tsika, mila filaminana tsika handraisantsika an'izany forum zay. Nandritra ny fanambarana moa dia nilaza ny solitena ny OMC any antoerana fa handray fepetra manoloana ny endrika fandikan-dalàna rehetra izy ireo ho an'ireo izay mini manatanteraka ny hetsika na ho an'ireo mpikarakara izany na ho an'ny vahoaka izay anatrika. Voalohany indrindra ny vahoaka ny Toliara mba ho tony mandrakariva isika eto an-tanàna. Faharoa manaraka izay ihany koa dia mba tsy voarebireby tsika na hisy hamporisika antsika ka hitaona handeha hamonjy izany hetsika tsy nahazoana alalana izany. Ny OMC préfecture moa dia mahatompony andraikitra ny filaminana zay dia tsy maintsy handray ny fepetra sy ny sazy mifanandrify amin'izay ataontsika hoe olona minia hamboly korontana eto an-tanàna ny Toliara zay. Manao ny ezika rehetra ny tompony andraikitra eto mba hitandrona ny filaminana bahoaka eto an-tanàna Toliara. Dia mbola manaitra antsika rehetra satria ny fandraisana anjara na mivantana zany na ankolaka zany amin'izany hetsika tsy nahazoana lalana zany dia azo sakajena ihany koa ho fandekan-dalàna. Raha tsy resaka atsika ohatra hoe ny fampindamana na ny fanofana toerana anatanterahana zany, ohatran'izay koa ny fampitaovana rehetra na ny fanomezana fanamafisam-peo, ny fanomezana ohatra hoe ny chapiteau dia efa anisany fandraisana anjara amin'izany hetsika tsy nahazoana alalana izany.
tahotra no filazana ny zava-misy hoy ny solombavam-bahoaka sy teny randriana sy solonyaiko tao amin'ny pejiny kanefa dia tatitra amin'ireo vahoaka ny fidy no tanterahina. Andrasana moa ny fivoaram-baovao. Nanambara ny filoha Amerikanina ny 2 Aprily lasa teo fa hiatra amin'ireo firenena rehetra manondra ny entana any Etazonia ny aba 10% manomboka androany 5 Aprily. Manomboka izao koa dia asiany Etazonia setremy aba manokana sy ambony ireo entana avy amin'ireo firenena ananan'ny Etazonia fifanakalozana ara-barotra mihiby indrindra ary atomboka ny 7 Aprily izany. Noho ny fifandanjana amin'ny fifanakalozana ara-barotra eo Madagasikara sy Etazonia dia napetraka ho 7% ny tahan'ny aba ho antsika. Tsy midika ho sazy izany fanapahan-kevitra izany araka ny fanambarany masivon'ny Etazonia eto amintsika. Mihiba amin'ny ankapobeny manko ny fifandanjana ara-barotra Etazonia maneran-tany ka anton'izao fepetra fanarenana izao. Afaka hampiena na hametra ny fomba fanefan'ny firenena iray ny aba nefa ny filoha Amerikanina raha heveriny fa efa nanao dingana lehibe hanitsiana ny fifandanjana fifanakalozana ara-barotra sady anakaiky kokoa ny Etazonia amin'ny lafin'ny toe-karena sy ny fiarovam-pirenena ilay firenena raha fanazavana ihany. Afaka manapaka ny hampiena na nafoana tanteraka ny aba ihany koa filohan'ny Etazonia raha toa ka vaovana efa no hatsaraina araka ny tokony ho izy ireo fepetra ara-toe-karena ny volena mba hampisy ny tsy fifandanjana ara-barotra. Mifandray akaiky amin'ny tompona ndraiky mpanjakana malagasy mikasika amin'ny fiantraikany io aby io sy mikasika amin'ny fomba ahafahan'ny governemanta malagasy hampiena ny tsy fifandanjana ara-barotra amin'ny firenena roatonta masivon'ny Etazonia eto amintsika izay manamarika fa mitohy fifampiresahana mikasika ireo sakana ara-barotra eto Madagasikara. Isan'ireo firenena misokatra indrindra amin'ny sehatra ny toe-karena Etazonia ary fepetra lehibe izao raisiny izao mba hampitoviana tantana amin'ny fifanakalozana ara-barotra amin'ireo mpiara-miombina antoka amin'ny Amerikanina maneran-tany ahafahana miara-miasa ho amin'ny tombotsoany rehetra araka ny fanambarana hatrany. Nampiakaran'ny Amerikanina ho 7% ny aba-tseranana amin'ireo entana ondrana avy etỳ Madagasikara. Tsy sazy ho an'ny Madagasikara izao fanapahan-kevitra izao hoy ny fanazavany masovio Etazonia eto amintsika fa noho ny fihiban'ny fifandanjana ara-barotra ny Etazonia amin'ny ankapobeny maneran-tany. Noraisan'ny filoha Amerikanina tamin'ny didim-panjakana iny fanapahan-kevitra mikasika ny fampiakarana ny aba-tseranana iny hoy kosa ny mpamakafaka politika. Tokony nisy tombony azo ao anatin'io fanapahan-kevitra noraisan'ny filoha Amerikanina io raha firenena mahay politika sy vonina indray izany ho hiatrany ny fanazavana. Tsy nividiny entana ondra ny firenena malagasy makany Etazonia no miova fa ny fidirany ao Amerika ary tsy ny malagasy manondrana izany no andony 7% fa ireo Amerikanina njifa ny vokatra avy etỳ amintsika hoy ity mpamakafaka politika ity. Tsara ho fantatritsika fa tsy nividiny entana aty amintsika akory no miova. Ny vidiny entana aty amintsika zany ny vanilla miala aty amintsika patonga eo amboditran'ny Amerikanina tsy miova. Fa izy hiditra ao Amerika zany hoe ilalao taoketra zany izy hiditra ao Amerika ino no misy an'ilay 7% ka io 7% indray rehefa avy eo tsy tena hoe ilay mpanatitra n'ilay entana ary no mandoa azy satria olona récupérable izy io fa ilay Amerikanina mihinana n'ilay vokatra mihitsiny no mandoa 7% isanjato amboniny zany rehefa hinana ny vokatra vaty Madagasikara zany hoe lasa ohatran'ny produit de luxe fotsiny le izy zany hoe raha ny tena marina zany tsy misy fiantraikany mihitsiny ninina ny vidiny entana fanondrany Madagasikara izy io. Tsy ny fampiakarana 7% ny aba-tseranana no tena olana fa ny resaka AGOA. Ny AGOA izay mampiasa olona nalomaro kanefa efa ampahany sisa ireo miasa amin'izao ankehitriny noho ny faharavana ny taona 2024 ho hiatrany ity mpamakafaka politika ity. Feno foana nefa ny anjarana ny kota antsika ao amin'ny AGOA kanefa vitsy ny asa atao aty amintsika. Misy zavatra tsy mazava mikasika ny AGOA io ho hiatrany ity mpanao politika ity. Ny any olana kely amin'io dia hoe nisy fifanarahantsika tamin'ny AGOA zay io tsy entana ny AGOA fa ny main d'œuvre no mety hiteraka problème satria ny fananantsika main d'œuvre ambany no natonga nireo piasa reo investisseur na piasa vola nanao ny AGOA nanao andreo taty amintsika kanefa raha ny marina koa dia tsy mitongona intsony zany satria taorina ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2009 zany dia foana potika daholo ny asa tamin'ny AGOA rehetrarehetra ary le kely sisa tafajanona sisan'ireo
de fantaritsika tsara am'izany fa makaiza zany a le ataontsika hoe quotatsika amin'ny agoa zay feno foana ao Amerika nandritra ny 2009 nakaty anefa ny asa atao aty amintsika vitsy de vitsy zay ny matezitra amin'ny Donald Trump amin'ity fitondrany ity satria misy zavatra tsy mazava makasika ny agoa io amin'ny main d'œuvre io zany de fifaninanana ara-barotra ny dikan'ny fanapahan-kevitra amin'ny raisiny Amerikanina iny satria efa mitaky ny ara-dalàna ho amin'ny fanondranana entana hoatrany ny fanehoan-kevitra. Ny fanapahan-kevitra ny raisiny Donald Trump iny mahakasika an'io de hoe ataovy tsara ny satria tsika manko zao tsy lay mpamokatra vanille na girofle na canelle zay aondratsika any Amerika no mandefa azy any fa olona no fantenana nomena agrément de io fifantenana fanomezana agrément io no tenenina amin'ny Donald Trump raha adika zany hoe tandreo am'ireo olona reo fa reo olona reo nge tsy mandeha amin'ny fahamarinana satria gratuit le teo de lasa mahazo body zany le mandefa azy fa am'izao fotoana zao zany tena concurrence commerciale mihitsy le izy satria samy anefa io vola io rehefa tonga any zany hoe mila mandeha réglo am'izay zany hoe mandeha amin'ny ara-dalàna am'izay zany la ifandroanantsika entana makany Amerika io. Raha tsy mitandry ny Madagasikara ka mandray fanapahan-kevitra irodorodo ifampiraraha amin'ny Europeanina mikasika ny fanondranana sy fampidirana entana dia iverina zanatany tanteraka mihitsy Madagasikara hoatrany ity mpamaka faka politika ity. Abantseranana no miakatra hoatrany fanehoan-kevitra fa tsy fampiakarana na fampienana ny vidiny entana aty Madagasikara ka tsy misy antony tokony mahataitra ny fanjakana malagasy manoloana io fanapahan-kevitra ny Amerikanina amin'ny abatseranana 700 isanjato io. Noho ny fampiarana ny mécanisme d'ajustement des prix na ny fanitsina ny vidy solika amin'ny vidiny tena izy dia nahita mpiakarana 400 ariary indray ny vidiny solika fandretra raha toa ka tsy nietsika tamin'ny vidiny teo aloha ny gazoaly sy ny lasantsy. Alina no niovy izany vidiny solika fandretra izany raha ny nambarana avy eo anivona ofisym-pirenena misahana ny akora nafo na ny OMH. Raha 340 ariary ny litatry ny solika fandretra teo aloha dia lasa 303 ariary izany amin'izao. Raha tsy ivana tao tanatin'ny 3 volana izao indroa no nisondrotany vidiny solika fandretra raha toa ka tsy nietsika izany ny volana janoary lasa teo. Noho izay tsy fiovana izay tao anatin'ny volana iray ary fikitiana tampoka indray taty aoriana no nahatonga ny fiakarana lasa misesesy hoy ny mpivarotra solika fandretra. Isontrotra koa araka izany ny vidiny solika fandretra ety amin'ireo mpanjara tsotra raha ny fanazavana. Androany aloha nefa mbola tsy nahafantatra ny fiakarana io mpivarotra ety amin'ny sisiny ka tsy mbola nampiakatra ny vidiny solika fandretra. Iny fa pétrole aloha le atlambo zay nisy ny fiakaran'ny gaz fietsehan'ny gazoaly sy ny lasantsy le taloha reny dia pétrole ny tsy nietsika mihitsy dia le nanomboka nikitiany zareo amin'izay dia nisy fiakarany indroa dia rehefa miakatra ny pétrole zany dia miakatra koa ny anay fa miakatra 200 indray zany le mana dia mbola tsy mikitika aloha zay tsy maintsy eritreritra satria inge tsy tonga ho azy eo fa mbola manakarama makany hoany mbola mandoa frais karamana satria etina amin'ny bidon dia tsy maintsy mikitika zany zay satria efa aka mihitsy zao zay amin'ny herinandro. Vitsy ireo tombon-tsolika ahitana solika fandretra raha ny fanazavana ity mpivarotra ity hatrany. Noho ny famaroan'ireo mpanjifa izany no mety ho antony tsy mampisy ny solika fandretra raha ny nambarany. Matetika mantsy ireo izay mpanao asa tanana toy ny fatapera sy ireo mpikirakira ny fitaovana ilaina tao amin'ny fiara no mampiasa ity akora ity raha ny fanazavana trany. Solika fandretra 400 litatra isan'andro no lafiny tiana ary amidiny 400 ariary ny litatra. Le pétrole nge tsy mpanao jiro tsony makasany fa mpanao fatana satria ny olona efa miala amin'le lafo be ny gaz sy ny sarbo dia mpanao fatana koa efa betsaka. Dia mpanao motera koa moa zany le mpanadio motera le mikarakara tômôbily reny koa no tena mividiny eo betsaka zany karazany be da be. Raha ny isan-kerinandro zany 40 litre isan-kerinandro. Mety tsy ampiova ny fividiana ny mpanjifa solika fandretra ny vidiny niakatra raha ny fanazavana ihany. Tsy maintsy mitaraina ihany kosa nefa ireo mpanjifa sy efa mpampiasa izany raha nambarana ity mpivarotra ity manoloana izao fiakarana misesisesy izao. Tonga tao amin'ny nosy takaty androany maraina ny iraka avy amin'ny fitondram-panjakana no tarihiny prefeny nosy be sy ireo mpitandro filaminana. Antony nahatongavan'izy ireo ny hijery sy hitady vahaolana ny fanatanterahana ny tetikasa fanangana hotely lehibe ao an-toerana
notsenain'ireo mponina niaraka tamin'ny sora-baventy anefa ireo iraka avy amin'ny fitondram-panjakana ireo maneho ny tsy fankasitrahany ny fakana sy fanesorana azy ireo amin'ny tanindrazany saingy tahory fifampiresahana sy fifanankalozan-kevitra amin'ny fanaovana dia nandray fanapahan-kevitra hiveriny indray ireo solon-tena mpanjakana sy ireo ekipandreo nambaran'ireo mponina fa mbola mitoetrany ny tolona ho fiarovana ny taniny mba hisy filaminana sy fahafahana amin'ny velona pitoniana ao amin'ny tanindrazany lavitry ny ayasy tebiteby amin'ny fiainana andavanandro. Tafaverina soamantsara eo Toliara ny kolonely Fanampera taoriany fitsarana azy teto Antananarivo ny 2 Aprila lasa teo. Tsy misy mampanany aminy raha ny fampitam-baovao ny solombavam-bahoaka ny Toliara voalohany sy teny randriana solony aiko. Naneho fankasitrahana ireo nanampy ny tsy olobe ny Toliara ity ny tenany amin'ny fatongavany kolonely Fanampera. Tiako manambara amintsika vahoaka ny Toliara fa tonga eto a Toliara ray aman-drenitsika baba kolonely Fanampera izay araka ny fatatsika fa nisy ny fisamborana azy teto a Toliara ary nisy koa ny fitsarana azy tany Antananarivo. Ratsehivina nosamborina noho ny fitarihan'ny hetsika fanoherina ny tetika sabazy Toliara ao an-daboy i kolonely Fanampera. Nakarina fitsarana ny tena ny 2 Aprila lasa teo ka sazy miantona 3 taona an-tranomaizina no miatra aminy. Eloka ny ampangana azy ny fandratrana mpitandro ny filaminana sy ny fanimbana fitaovam-panjakana. Sorana manokany ny avoka zay niasa tsitsapo, sorana koa nareo vahoaka ny Toliara zay nivavaka ho azy, sorana manokana koa ireo zay nikarakara azy teny andalany teny. Henona iaby fikarakaranareo azy na tamin'ny sakafo na tamin'ny fanafodiny hatrany tamin'ny tany Antananarivo. Niara-ny fanilikiliana sy fandroana ireo vehivavy mpampanofy vatana miasa eny Analakely alina. Teo ampanaovana ny asany toy ny mahazatra izy ireo ny tonga ireo mpitandro ny filaminana nandroaka ireo mpampanofy vatana ireo. Tokony tampamendrehana sy tampanajana no nanesorana ireo mpitandro ny filaminana ireo mpampanofy vatana satria na ny olom-pirenena aza manaja azy ireo ary mandray ny asany toy ny asa rehetra raha ny fanazavana. 3 taona izao no nampanofain'ity vehivavy ity ny vatany tety. Misy fiatraikany amin'ny andavanandro ny siro misehatra eo amin'ny oasy io anefa ny fandrarana azy ireo tsy hanohy ny asany amin'ny toerana mahazatra azy raha ny fanazavana. 3 taona eo ngamba. Misy fiatraikany be da be satria izay tsy manana antonasa fixa hoe ahafahany mamelona ny zanakay ankoatran'ito fa tsy maintsy hoe eto ihany zany izay dia izay vola hitanay eto mitsinjarainay. Misy fotoana tena tsisy client mihitsy izay, misy fotoana izay mahazo 500 000, 350 ohatrohatr'izany. Satria mitady asa tsy mahita, zanako tsy maintsy misakafo dia io solution hitako hoe mahavelona ahafahany zanako misakafo. Tsy fidino azy ireo ny hanao izao asa izao raha ny fanazavany hatrany. Ny tsy fisian'ny asa no maneraka azy manao izany ho hatrany ity mpampanofy vatana ity. Asa namelomany ny zanany tao anatin'ny 3 taona izay ny fampanofana vatana. Ankoatr'izay nefa dia hiara-ny fitaka sy fisolokiana ihany koa izy ireo ary misy fotoana aza tsy malafo mihitsy ary mody maina tsy mitondra vola. Izay zany mba mangataka mba homena asa mitovy amin'ny olona, mba homena asa ohatrin'ny olona satria izay eto ange tena tsara. Zany hoe izay eto zany zany hoe nene ilay vola dia ohatriny hoe ataon'ny lehilahy izay tiany anaovana anay rehefa any anaty chambre izay. Fotoana. Dia inona nataonareo? Kina moa ny ataonareo hoe ilay vita ilay izy ianao variana amin'ny sasa ilay olona to dia lasa. Vonina ny ala amin'ny oasy io ny tenany raha mahita asa hafa. Irahina kosa nefa ireo mpisehatra eo amin'ny fampanofana vatana ireo raha sanatria roaina amin'ny toerana iasany raha tsy omeny fitondrana vahaolana. Dia miray saina izay mba tsy isiany izay zavatra izay satria izay eto ange maro ny ankizy eto betsaka. Dia ala amin'ny timitsiny satria izay efa niteneniko izay hoe mba mafy koa mahazo anay eto vao mahita kely hohan'ny zanakay izay. Ratsahivina efa nahazo tosika avy any amin'ny fitondrana ireo mpampanofy vatana ireo tamin'ny andron'ny fihibohana. Izay indray anefa dia roaina tsy hanohy ny asany intsony izy ireo. Manomboka marisika ny olona, indrindra ireo tanora no manao fitiliana VIH
raha nambaran'ny dokotera lalaina rakotiny aina. Nanatotosa etsika fitiliana VIH, diabeta, tositra fahobe nataon'ny komintim-pirenena miady amin'ny sida sy ny valanaretina na ny KPMSV eo anivon'ny FGKM. Ankoatra ny fitiliana ny VIH, diabeta sy ny tositra dia nisy ihany koa ny fitiliana ny omamiady ny vozon'ny tranjaza teo amin'ny FGKM nosy vavaka. Tolotra fahasalamana zany hoe manao fitiliana VIH, manao ny fitiliana ny diabeta dia manao ny fitiliana ny tositra. Dia androany manokana moa zany misy an'ilay fitiliana ny aretin'ny omamiadana eo amin'ny vozon'ny tranjaza ihany koa. Dia ny tapahavitrihana aloha dia mahay mitombo, zay no zavatra hita zany hoe efa manomboka tonga ny olona zany amin'le satria mampiasa olona izay manentana ny olona alohan'le anoatra an'izao dia efa manomboka mahay betsaka zany ny olona tonga na ny lahy io na ny vavy io fa indrindra ihany koa ny tanora ao anatin'le resaka fitiliana le tolotra fahasalamana. Miantso fotsiny zay dia tonga zay zany manao an'le izy le tolotra fahasalamana io zany fa na izany tsy zany nefany amin'ny resaka fahasalamana an'le izy dia tsy maintsy eo ambany fiahian'ny ministera fahasalamana foana moa zany dia mandray anjara zay raha vao ohatra ka hoe misy resaka hetsika na ohatrohatran'izay zany indrindrandrindra fa raha avy any amin'ny ministera fahasalamana le izy fa ity androany ity aloha zany zao dia tena hoe niantso ny FGKM nosy vavaka dia tonga aty zay manao an'ilay tolotra ara-pahasalamana zany. Ny anankiray voalohany dia ianao mahafantatra ny statut sérologique anao zany hoe mahafantatra ny tenanao anao zany hoe manahoana aty salama ve sa tsy salama ve, zay aloha zany voalohany indrindra. Fa ny faharoa koa dia mba manaraka an'izay ny fihetsika ao sy ny fifandraisanao amin'ny olona zany hoe ninona valin'ny statut sérologique anao zany na amin'ny fitiliana indrindrandrindra fitiliana ny VIH io na amin'ny fitiliana ny resaka diabeta io na ny tositra anao zany dia efa mahafantatra ianao hoe zao ny momba anahako ty dia ahafahanao zany sady miaro ny tenanao anao amin'izay no miaro ny hafa ihany koa ny fihetsika ao sy ny fomba fifandraisanao amin'ny olona zany dia miankina be dia be amin'izay fahafantaranao ny fahasalamanao zay. Ny ao anatin'ny KPMSV moa zany dia le hoe komintim-pirenena miady amin'ny sida sy ny valanaretina dia misy an'izay tokoa fandraisana tanana n'ireo ataoko hoe PVVIH moa izany na hoe le olona miaina miaraka amin'ny VIH fa le fandraisana tanana sy hoe fandraisana tanana zato isan-jato hoe ny fiainana iray manontolo fa ohatra hoe mitondra anazy any amin'ny KPMSV moa zany tsy hôpitaly fa mitondra anazy any amin'ny médecin référent, le médecin spécialiste mampita anazy any amin'le hoe inona avy ny mety ilaina soutien psychosocial sy ohatrohatran'izay dia anjaran'ny KPMSV zany no mandefa anazy fa tsy hoe hita fotsiny izy hoe positif dia hoe veloma ianao fa anjarany koa zany mbola mitondra anazy any amin'le toerana mety azony an'le tena fitsaboana satria araka nasaiko teo hoe zay tsy hôpitaly koa fa ny ataony zany dia manao an'izay hoe tolotra ara-pahasalamana zay. Anisan'ny narisika nanao izany fitiliana izany ity ireny mpianakaviana mpikambana ao amin'ny Dorcas fitandremana nosy vavaka ity. Nataony avokoa ny fitiliana rehetra nisy satria tia ny fantatra mialoha ny toe-pahasalamany mba hanamora ny fitsaboana raha sanatria ka mitondra ny otrika aretina ny tenany. Ny mandrisika zany roso amin'ny fanaovana fitiliana dia mba hafantarako mialoha sao sanatria efa mitondra n'ilay otrika aretina dia amin'izay mbola azo tsaboana fa tsy miandro hoe efa misy sinina efa gravy efa lasa lavitra ilay izy dia efa manahirana na ny fitsaboana azy ary. Fitiliana sao andrano dia izay fitiliana rehetra nisy teto dia nataoko daholo: diabeta, tension, VIH ary fitiliana ny vozon'ny tranonjaza. Efa manao satria zany izay eto amin'ny Dorcas FGKM nosy vavaka dia manao an'izao hetsika izao foana isan-taona fa nampiavaka kely ny tamin'ity taona ity dia nisy an'ilay hetsika fitiliana ny vozon'ny tranonjaza. Ankoatry ny fitiliana dia misy fandraisana tanana raha sanatria mitondra ny tsimikaretina VIH ny olona iray manao fitiliana teto ohatra ny fanazavana. Nanentana ny olom-pirenena moa ireo tompon'andraikitra mba azoto anao fitiliana mba hanafainganana ny fitsaboana. Ny renivohitry Kryvyi ao Ukraina no lasibatry ny fanafian'ny tafika Rosiana omaly. Misy ny toeram-pinena ny filoham-pirenena Ukrainiana Volodymyr Zelensky ity tanàn-dehibe ity. Vokany 12 ireo namoy ny ainy
220 farafahakeliny ireo naratra izay nahitana ankizy miisa 12. Na hery vaika ny fanafiana ary voalaza fa io nitranga omaly io no fanafiana nahafatesana olona betsaka indrindra tato anatin'ny herinandro vitsivitsy. Manoloana ny zava-misy tany an-toerana, nanao fanambarana tao amin'ny tambazotra ny serasera Instagram ny Volodymyr Zelensky ny arivan'ny ady. Laza ny tena nandritra izany fa tsy manana eritreritra ny ampitsahatra ny adiny Rosianina na dia teo aza ireo dingana marobe nataony rotonta sy ireo pomba ny andaniny sy ny ankilany mba ampitsaharana ny ady nanomboka ny volana febroary lasa teo. Verimaina ny ezaka ho iatran ny filoha Ukrainianina, ny amiela trany ao an-tsain'ny Rosia ary tsy misy afa-tsy ady ny voiziny ho iatran ny fanazavana. Raha ny loharanom-baovao dia nanakaiky ny toerana misy ny trano fonena ny filoham-pirenena Ukrainianina ny poahany fanafiana tamin'ny alalan'ireo fitaovam-piadiana avo lenta. Manoloana izany dia nilaza i Volodymyr Zelensky fa olona tsy ampy fandiniana lalina matosana natanteraka izany, tsy azo lazaina olona aza. Etsy ankilany, nilaza ny Rosianina fa toeram-pisakafoanana ny Virinina ireo mpitaritafika sy ireo manam-pahaizana tandrefana no nokendreny izy ireo tamin'ny daroka bomba. Nankahery ny vahoaka Ukrainianina manoloana ny ady sy ireo niarambona moa ny filohan izy ireo nandritra ny lateniny.